Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feony fanantenany tondrato kiazava. Any ho any dia misy olona marary mafy. Mety misy olona izay miady mafy mba ho velonaina any ambadika any. Misy ihany koa olona malahelo mafy satria mety nandao avatiana izy sy ny sisa. Betsaka ireo olona izay miady sy manjombona any ambadika any. Mety tody zavatsarotra toy izany koa angamba ianao ary dia mitanondrika mafy dia mafy. Azadino anefa fa misy ilay raintsika ao an-danitra ambony ao izay miaino ny vavaka ataontsika ary mahita izay manjoa antsika. Izy dia afaka manasitrana, afaka manala ny fitaintainana, afaka mamany olana rehetra. Misy fotoana ihany koa nefa hivavahanao mafy kanefa hoe tsy mivala ny vavaka izay ataonao. Tsarovy fa tsy hoe tsy miaino Andriamanitra, fa izy dia mahalala izay tena mahasoa ny tsirairay avy amintsika ary tena tiantsika tokoa. Enoy anie ny teny fikasana izay voalaza ny soratra masiny, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Lioka 2:10 Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Romanina 5:15-20. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoamam-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Rija malala ny fiaina mety mazana toko tsy laozany zava-manjo impirino kivy mila moifo adino lay tompo tsy to ny olantsarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelaniseho reo ho fianaranao alnefena toetra vaovao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola maraina vaovao voatendriny ho anjaranao izay lay onja ny fanantenana. ekeko toko fa mafy aminao izao fitsapana miatsizao efantany nefa zay tsy hozakanao tsy avelany atsaminao mandalo ianino tsy homandraky izay aza tao mankarary fo lay efanandresy izao tontolo izao Jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy
maraina vaovao voatendriny ho anjarana maraina vaovao andimina limitata mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjarana voatendriny ho anjarana voatendriny ho anjarana sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana fifaliana ho an'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana indray ny manasanao anaraka izao fandaharana izao tsy inona izany fa ny fikarakarana sakafo fikarakarana mofo indray no atolotra ho antsika amin'tian'io itiako dia nofinaritra ary antenenay fa hanao fanandramana ianao hanao fampiarana mba hikarakara izany sakafo izany ho an'ny fianakavianao matetika isika rehefa mihinana mofo dopaina ka misy ambony tsy lany ny alin'andro dia lasa mafy be izy ireny dia potipotehintsika mba hanaovana sakafo hafa indray fa ity kosa dia fomba fikarakarana ny mofo reny mofo dopaina efa ny alin'andro reny indrindra ny tena ilaina mba hahafahana mikarakara ny sakafontsika ka ireto avy ary ny zavatra ilaina rehefa hanao izany isika mila mofo dopaina isika izay efa ny alin'andro eo amin'ny didiny 12 eo zany satria ny fatra ny sakafo izay omenantsika dia eo amin'ny olona 4 ka hatramin'ny 9 eo zany ny sahazany izany fatra ny sakafo izany mofo dopaina efa ny alin'andro didiny 12 isika dia ronono velona zany 3/4 ny kapoaka atody anankiroa siramamy tapaky ny kapoaka eo dia raha misy kanelina mba hampamamanitra ny sakafo dia ilaina ny kanelina dia menaka mandry na dobera 2 sotro eo averina indray zany ny zavatra ilaina mofo dopaina efa ny alin'andro le mafimafy iny zany 12 isa ny didiny dia ronono 3/4 ny kapoaka atody anankiroa siramamy tapaky ny kapoaka dia kanelina mba ampiasaina hampamanitra ny sakafo ary menaka mandry 2 sotro na dobera zany tsy mampaninina ireo zany any zavatra ilaintsika hikarakarana ny mofo rehefa azontsika avokoa zany ireo zavatra rehetra ireo izay nitany saina teo aloha mba hikarakarana ny mofo dia ndeha hiroso amin'ny fikarakarana isika voalohany indrindra aloha dia hampangotrahana ny ronono 3/4 ny kapoaka no resahana teo aloha etsy andanin'izay kapohana ny atody mba hifangaro tsara izany hoe ny tamena sy ny tapotsiny zany atody manontolo iny zany indray kapohana fa tsy sarahana rehefa vitantsika izay dia hafanaina ny lapoaly asiana menaka kelikely dia avy eo atsoboka vetivety ao anatin'ilay ronono ny didy mofo atao tsirairay zany dia avy eo asoka ao anatin'ilay atody ny kapohana dia endasina mba ho mendimendy ny lafony roa ka rehefa mendy dia esorina ary alahatra ao anatin'ny lovia fisaka dia somary rarahantsika siramamy sy kanelina le izy dia aroso mafana andramako efa tena matsiro mofo tsotra ny fikarakarana azy nefa tsara
Ndeha ary averintsika kely ny fomba fikarakarana ity mofo ity. Mpampitrahantsika aloha ny ronono 3/4 ny kapoaka. Etsy andanin'izay dia kapohantsika mba hifangaro tsara ny atody, izany hoe ny tamenany sy ny tapotsiny izany. Rehefa vitantsika izay dia afanaina ny lapoaly dia asiana menaka. Atao kelikely ny menaka. Dia atsoboka vetivety. Atsoboka vetivety fotsiny fa tsy alona ao anaty ronono ny didy mofo. Atao tsirairay izany ny fanaovana an'izay. Dia avy eo asoka indray ao anatin'ilay atody efa nokapohana teo. Dia iny no endasina mba ho mendimendy ao anatin'ny lapoaly. Izany hoe rehefa mendimendy ny lafony indray dia avadika indray. Dia ny lafony roa izany no atao mendimendy. Dia esorina rehefa mendy tsara dia alahatra ao anatin'ny lovia fisaka. Dia avy eo rarahantsika siramamy sy kanelina ary aroso mafana. Ataovindray ary ny fampiarana dia mahazo totompoko homana. Tena mety tsara mihitsy atao ody ambavafo an'ny ankizy ity karazana mofo ity. Mahazo to ary eo. Isaorantsika ny namana samina ny sahana ny lafin'ny teknika. Ny namana mifanjana nanolotra ny fandaharana makasika ny sakafo antsika teto. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ripiany malala voala sarina ao misoratra masina ny zavatra rehetra miafina amin'izay tsika voafetra. Hita tokoa fa tsy voafetra ny fotoana sy ny elanelana ilay Andriamanitra nampanoratra ny Baiboly. Sambatra ny olona matoky sy miankina aminy. Velariny soratra masina hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany ny amin'ny adiny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny diso izay andraisantsika anjara. Tsy pitazana fotsiny sika fa tena mpandray anjara. Na isika ho mpandresy na ho resy amin'izany ady izany. Voavonjy ny dikany hoe mandresy ary very kosa ny dikany hoe resy. Hivavaka isika alohan'ny andiniana ny ho ady ankinany mandrakizay tsika io. Ray masina ny an-danitro, hianatra ny teninao izahay ko mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fananao masina mba hanazava ny sainay. Misaotra noho ny amin'ny teninao izay jiro sy fanazavana ny lalana lehanay. Ome hery ankatoavana izay ambaranao aminay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Tsoron'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa nisy ady nanomboka tany an-danitra izay mbola mitohy eto an-tany hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Hoy ny fanambarana nampanoratana ny Jaona. Apokalipsy 12:7-7. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely nady tamin'ny dragona, ary ilay dragona sy ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hita amin'ireo andinin'ireo avokoa no momby ity ady dinitsika ity, ny toerana ny trangany, ny mpifanandrina, ny vokany, ny antony ady, ny tohiny. Tsy izy Mikaela fa Andriamanitra, ary Satana izay manana anarana maromaro eto no niady taminy. Resy Satana tamin'io ady io ary nazera tetỳ an-tany. Ity tany misy antsika ity izany no sehatra hitohizany niady tany an-danitra. Tsy zavatra tsara akory izany fa tena loza mihitsy. Hoy Jaona ao amin'ny 12:12. Apokalipsy 12:12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Eo an-tany mpiadiana isika olombelona. Tsy ady toy ny mahazatra antsika nefa no atrehina fa ady ao anaty, ankatoana tsy ankatoan'Andriamanitra.
tsy nampiasa hery ho fahavalo rehefa niady tamin'ny razambentsika. Nampiasa ainao manjery Satana andresena lahatra ny Eva. Nijery ilay voankazo izy ary niaino ny feon'ilay mpakafanahy. Vokany, resy lahatra izy ka niova tanteraka ny fahitany an'ilay voankazo noraran'Andriamanitra tsy ho kasiny. Hoy ny Genesis 7:1. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra ampahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Tena misy tokoa fahavalo mandeha ny saina mitarika antsika tsy hakataon'Andriamanitra eto amin'ity tahanonena antsika ity. Andriamanitra mihitsy milaza ny fisiany ao amin'ny teniny. Izao koa no nambaran'ny apôstôly Paoly ny amin'ny fahavalo. Efesiana 4:12. Fa isika tsy mitolona amin'ny famandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy misy afabela amin'ny ady ataon'ny Satana ny olombelona rehetra, na iza, na oviana. Sa niadiana na dia ilay zanak'Andriamanitra aza. Hitantsika eo amin'ny Mateo 4 ireo fakapanahy narosin'ny Satana tamin'i Jesosy ireo. Nampiasa tenin'Andriamanitra ilay fahavalo, saingy novalian'i Jesosy tamin'ny tenin'Andriamanitra hatrany koa ny fakapana rehetra. Nandresy teo amin'ny haresen'ny olombelona voalohany Jesosy. Tsy ny farana teo ny adin'ny Satana fa mbola nitoy hatreo amin'ny hazo fijaliana. Mampalahelo fa ny olombelona izay nahatongavan'i Jesosy mba hovonjena indray no manaiky ho fitaovana ampiasain'ny Satana. Tsy mampiasa hery mivantana Satana amin'ny ady ataony, fa ny olombelona voafitany amin'ny foto-keviny no manao izany. Namono an'i Jesosy izy ireo no mifasaro-piarony tamin'ilay Andriamanitra ny tompony, nefa tsy izy Jesosy fa nirahany io Andriamanitra io ihany. Nolajambainy tsy fahalalana ny soratra masina ny sainy, ary tsy iza fa ilay mpamitaka ny tao ambadika izany. Tratra ny tanjony rehefa mitoetra ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana ny olombelona, na koa miziriziry amin'ny hevi-diso ka tsy mety ahitsy ho amin'ny fahamarinana intsony. Ady amin'ny lainga sy ny fitaka hafafin'ny Satana no ady atrehantsika. Nilaza tamin'ny olombelona voalohany Andriamanitra fa ho faty izy ireo raha mihinana amin'ny voan'ilay voankazo voarara. Nofotahan'ilay menarana amin'ny tena nefa izy ireo tamin'ny filazany fa tsy ho faty akory izy fa hitovy amin'Andriamanitra. Genesis 4:4-5. Mahavelona sy mampitovy amin'Andriamanitra ve ny fandikana ny teniny? Sanatria. Mbola miseho amin'ny endrika maro foto-kevitry ny mpamitaka io. Ny zavatra sandoka dia mitovitovy amin'ny tena izy. Tsy sandoka izy raha tsy toy izany. Ny fitaka ihany koa dia toa manana ny endriky ny fahamarinana. Matetika ny vokany no hafantarana ny sandoka sy ny tena izy. Diso oriana loatra nefa izany raha diso safidy ny olona iray, satria mety ho fahaverezana mihitsy no anjarany. Tsy hafa-niala tamin'ny vokatry ny fariseny Adama sy Eva. Na isika aza mbola mizaka ny vokatra izany, sady mbola miady manavaka ny marina sy ny diso. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra, maty izy mivady na dia tsy teo no eo aza. So ihany fa tsy ny farana tamin'izany ny tantara, fa nanomana fomba andresen'Andriamanitra. Izy mihitsy tamin'ny alalan'izany no namerina ny ady. Resy Satana satria tsy nanaiky ny famitahana nataon'i Jesosy, ary nalohany teo amin'ny hazo fijaliana ny vidin'ny fanavotana ny mpanota. Aina ny tsy maintsy nomena mba hanavotana ny ain'ny olombelona very noho ny fandikan-dalàna. Ohatra ho antsika izay mbola miady amin'ilay fahavalo no nandresen'i Jesosy azy. Ny soratra masina ihany no fiadinana ampiasain'i Jesosy. Noho izany, ilaina ny mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahavoafitaka antsika. Tena fiadina tokoa ny soratra masina. Izao no voasoratra ao amin'ny Hebreo 4:12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo. Asain'Andriamanitra mitafy fiadiana toy ny miaramila ny kristianina eo amin'ny ady fanandrinany amin'ilay fahavalo eny amin'ny rivotra. Izao no karazam-piadiana omen'ny Tompo. Efesiana 4:5-12. Mifahara ary kasiky ny fahamarinana mivalahanareo, ary mitafi ny rary no fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavonona mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga, izay azahoanareo amony ny zana-tspika amin'ny rehetra rehetra izay lefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra
sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Antoky ny fandresena ho an'ny mpanota malemy ireo fitaovam-piadiana ny men'Andriamanitra ireo. Sady fiarovana izy ireo no famelezana ihany koa. Amin'ity ady ara-panahy dia tsy midika ho faharesena trano ny fahafatesana. Toresy Jesosy rehefa maty, nefa dia izay mihitsy ny fandresena, satria nanaiky ny sitrapony rainy izy tamina noloran'ny aino ho an'ny mpanota. Tsy izay mahery amin'ny sitrapony tena no natao hoe mpandresy eto, fa izay mahery amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Mety farana amin'ny fahafoizana ny aina mihitsy ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy resy akory izay hiaran'izany, satria mbola azo ny satroboninahitra fiainana ny olona mahatoky toy izany. Ambaran'i Jesosy fa sahy maty teto tany tokoa ireo olom-bovonjy amin'ny andro farany. Hoy ny Apokalipsy 12:1-20. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny ranjanak'ondry sy ny teny filazana azy, ka tsy nakama amin'ny aintsony izy na dia ho faty aza. Nataon'ireo vovony tsinotsinona ny ainy rehefa nahita ny raha nanavotana azy izy, sady nahafantatra fa hay ilay Andriamanitra izao rehetra izao mihitsy no nandoa ny vidin'ny fanavotana azy ireo. Efa nandreso antsika Jesosy. Ny fanahafana azy no antoky ny fandresena ho antsika. Tsy nanao ny sitrapony izy, fa ny an'izay naniraka azy. Andeo vakintsika ny saina tao amin'i Jesosy tamin'ny iraka nampanaovina azy. Filipianina 4:5-5. Aoko ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavana ho manao pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Manafoana ny tena ary manaiky hatramin'ny fahafatesana, marary izany, nefa midika ho fandresena eo anatrehan'Andriamanitra. Fantalovana fotsiny nefa izany fa asandratr'Andriamanitra ny amin'ny avo miaraka amin'ny Kristy izay maharitra amin'izany fietrena izany. Ivavaka isika. Ry rainay mandrakizay ny an-danitra, ho resin'ilay fahavalo izay raha tsy miaraka aminao. Atafio anay ireo fiadiana avy aminao izay nandresen'i Jesosy an'i Satana. Aza vilan-kama amin'ny ainay izahay raha izany no misakana ny fandresena. Tompo, azony eo aminao amin'ny fotoana sy ny toe-javatra rehetra izahay, ka tsisy hampisaraka anay aminao, satria maniry ho isan'ireo asandratra Jesosy ho any aminao izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Zay lay onjany fanantinana. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day
Lord, lead me home. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Rindram-peo sy tono mikalo fandaharana vokarin'ny radio adventiste maneran-tany. dia amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay no hiara-bahanay ianao sy hanasan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenananao hanaraka ny rindram-peo sy tononkalo izay no fantenanay hifampaherezantsika ankafizo ary tsy mety mandeila ny finona fale tsy maintsy arahana sayany koa ndeha ambarako aminao etona fizamino efa hafatrafantsy Jesosy nde jereko modely izay nomeny fampokasy feno fatratriany koa vavaka sy asombenireny no tanterahano anireo zay milasoa ampiozahai Jesosy iazo la finona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zay izahanirona temba hareno aminy fanainao anananiza mozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoana etezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milanga ia emery vonjy sy vatosoa matetika de kely ny finona ka azany asizay atao mono hande zay mahatsapa-diso tsy mifona sy mifamela eloka naindray mandeha miatsazy velatsira tojerena to maro resaka milazo tena ty mbola eoko ny fitiavan-tena vonjy fa efa miloverire ny dy ampiozahay Jesosy iazo la finona iasa mafeo amizao tontolo izao kana matetika zay izahanirona temba hareno aminy fanainao anananiza mozahay ety antany ry tompo sy mpanefany finoana etezanao iaino andanitsany tolory ery rehefa milanga ia farao avy andanitseny Jesosy tombo finona raha nasaritany aminao. ary Andriamanitra ny fanantenanany hamena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Romanina 10:7 zay lay onjany fanantenana ulevona treny fadisona faonenany zasianao mandrakiza faonenany zasianao mandrakiza
ny finoko. Marobe ny manontany izay finoko ijoroko. Ny finoko no anekeko izay zavatra tsy hita antenaiko. Izay ihany no anarahako ny teny izay miampitaka hatsaiko. Dia ireo teny izay mitoetra ao anatin'ny Baiboly ka mitory fa Andriamanitra mihitsy no nanorina ny tany izay hita. Herinandro monja ihany no nanaovana izany dia vita. Teny pahendrena tsy fahitantsika hoe misy dia natsoiny hoe sabata ilay andro 7 hodoria. Koa hatsaiko sy lalaiko ary dia rako azy hatrety. Za mino fa Jesosy dia nanolotra ny ainy hamonjena. Ireo rehetra ny safidy anaraka azy, mino azy tsy terena. Ao an-danitra ao izy, miady mafo an'izy ireo noho ny rany. Dia hiverina tsy ho ela mba handray ireo voafidy andovany. Ny finoko dia asehoko amin'ny asa tena ambony ny mitory. Ka hitarika fanahy mba hiverina ho ambala ho voafonjy. Koa ny fiainako rehetra dia atokako an'izany tsy hanenina. Ary iriko Jesosy Tompo hitahiry ahy hatrany tsy hikoro. Eny, amenna. Mpanoratra Andriamboavonjy Arinaifo. Ny finoako na kely toy ny voatsinapy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy kaninona manakana eo anolona Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Ny tanany iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana finoana ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra etoeo amin'ny dinaliay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakana eo anolona matoky ao mino ao Jesosy tsy manda ny fandresen'ny finoana
misaotra anao zahay ray misaotra anao tokoatokoa nomenao aina vaovao nomenao andro tena soa atanjao ny sainay atanjao ny fanahy fa ny eo akaikinao tsy mba anana iahy ka ny alina mangina ny toromaso izay lalaina mino isika fa hisava ho dimbiasany ny maraina ny fotoana izay manjombona anjakany fijaliana ry faniriana tsy tanteraka izay mitondra fahoriana mino aho mino ianao fa izany rehetra izany raha miaraka amin'ray dia izy fiafarany raha mpianatra ianao tojoniitsy fahombiazana tonga ny fahakiviana manakora ny mpitazana atanjao ny finoana o minohatra ny hatrany tsy maintsy tratranao ny tanjona ny tompo no amity izany ny finoana resakaiza zava-dehibe tokoa mahatonga anao ambony mampahery manasoa aza lavina kory ireo fitsapana izay miseho mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo sambatra ny tsy mahita nefa mino risakaiza teny fikasana izany aza diny na aiza naiza mino aho fa ny fiainako izay tantanany itsy to dia ho lavo raha ry hatrany eny ho ampoky ny soa sambatra ny tsy mahita nefa mino risakaiza teny fikasana izany mampahery sy mitaiza mino isika ankehitriny Jesosy ho avy tsy ho ela mino isika izay miaino fa ny otantsika dia voavela mino ary isakaiza fa isika rehetra izao manomboka anio ho tonga olom-baovao tsy hemitra itsony fa handroso ohatrany hatrany hiara-mino lalandava fa ho foana ny tomany ilay ray tsy toza ao ambony tompon'ny finoanane hitantana ny fiainantsika naiza no ale na misy aza ny etoloko na misy aza ny toreo mino fotsiny any dia ho vonjena ianareo amen mpanoratra Raingo Arson Alain Nature's Group. Watsika rehetra tsirairay ity hiray ity fantatsika fa sarotra ny fiainana nefa zakiny fa mitraka hiatrika ady izay tsy maintsy atao hatreana manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy ho avy ny anjarana dia mino fotsiny any mino fotsiny any fa tsy maintsy ho tafita ny tanjona
malemy nefany ady tsy maintsy atao ka hangony ny hery koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Marika 2:12 noho izany ry mpiaino ajaina manana finoana fa aza-kify fotsiny fa tsy maitso tafita ny tanjona ino fotsiny fa tsy maitso tafita ny tanjona ilay feo ny fanantenana azakivy. Raha sendraka maloka ny andro manjombona tsisy masoandro, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tsy tratra izay nokasaina mba niezaka fa nodimaina, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tonga izay tsy fananana tsy hita izay ho raisin'ny tanana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha niendaka izay ny fikirana miady rery ny tena sahirana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha sendra sakaiza manody mamitaka tsy matahotody, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha misy ny manendrikendrika mitoraka sady manenjika, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha nianika lalana avo voadona ny tena kalavo, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Ninonina onja ny fiainana mamely mandratra fisainana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. dia ity afatra ankirity ihany koa no entin'ny fanjaniaina sy samina miaraka amin'ny ekipan'ny feo ny fanantenana rehetra mametraka ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Maherezo sarotraza ny fiainana antany aza mitanondrikiana eny fanary manao sesilany ny olana mahazo ana aza varina misentotomany ny masonao andrandra fa ny ao ambadikizao he fiainam-baova kumahereza yanao isaina tanjaoka ny akivina yala na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizo atrany nity tode matokifa jeso de anampiana aoka isandra tratrany ny babaka tarika hanitry Kristy. pamuzi si utakatrini saina na dihiveri na umafindira demitia hasuana atau vimbia
traninidi kurema tokifa jeso de ainampiana aoka isandratratrany ny vavaka kumahereza yana ny saina tanjaoka ny hakivina yana na de maherazany alondrano ny fitorina jere turizo atraninidy kude matokifa jeso de anampiana aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka aoka isandratratrany ny vavaka. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ny fanekena sy ny filazantsara izay no lohahevitra izay hojerentsika amin'ny tianio ity ao anatin'ny tontolo-kevitra ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa manasanao mba haharitra fotoana vitsimonja andraisana fitahiana avy amin'izany fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Fa milohan'izay dia hinoko fa samina tsikahatra isika rehetra izay mpiaino ny fandaran'ny AWR amin'ny alalan'ny Facebook fa nisy fahatapahana izany, fahatapahana ho an'ireo mpampiasa ny Facebook sy ny Instagram ary ny WhatsApp maneran-tany. Fa raha nijery ny fandarantsika mandeha amin'ny YouTube ianao dia tena nandeha soa matsara izany. Ka aza adinoina ary fa misy fomba samihafa ahafahana miaino ny fandarantsika. Ao amin'ny YouTube dia ity no anarana ahitanao azy AWR MLG. AWR MLG. Eny ary izay no ela fa ndeha hiditra amin'ny fiarah-mianatra isika. Ao amin'ny baiboly manontolo dia miaraka hatrany ny fanekena ny men'Andriamanitra sy ny filazantsara. Mifamatotra ireo. Na efa nisy talohan'ny foronan'ny firenena Israelita aza, izany hoe fanekena izany. Ohatra ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa sy ny teny fikasany ny fanekena niaraka tamin'izany. Fa teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny vahoakany no tena ny songadinany izany manokana nanomboka tamin'ireo patriarka. Efa trany ambolohany no fahamarinana ivon'ny fanekena ny filazantsara dia ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana iriry any izany. Fa tsy hoe aty amin'ny testamenta vaovao vao nisy an'izany famonjena amin'ny alalan'ny finoana izany na ny fanamarinana amin'ny finoana. Tsaroa fa fahasoavana izany hoe fanomezana maimaim-poana no namonjena ny Adama sy Eva. Tahaka an'izany koa i Abela, Jakoba, Abrahama sy ny maro hafa. Andeha hamaky andiny vitsivitsy isika. Genesis 12:1-7 no vakitsika. Genesis 12:1-7. Ary Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano ny rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hita ianao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho
fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fahasoavana nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama ary filazantsara izany. Ao amin'ny Genesis 15:15 dia azontsika vakiana manontolo fa ny fotoanantsika voafetra dia ny 15:17 ndraisitsika. Genesis 15:15 dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lay izy ka nanao hoe, jereo angeny lanitra ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy, ho tahaka an'izany ny taranakao. Ary nino an' Jehova izy ka dia ny sainy ho fahamarinana izany. Ary hoy izy taminy, izaho ny Jehova izay nitondra anao nivoaka avy tany orany Kaldiana mba homeko anao ty tany ity olovanao. Tamin'izany andro izany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao efa nomeko ty tany ity hatrany amin'ny on'ny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Milaza zany fa tsy mandainga amin'izay nekeny Andriamanitra. Zao ny vakitsika indray Romanina 4:1-5. Romanina 4:1-5. Inona ary nolazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araky ny nofo? Fa raha asany nanamarinany ny Abrahama dia misy irery ihany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia ny sainy ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy isainy ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa, fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Hitantsika mazava teo tamin'ireo andiny no fantena no vakitsika, ny teny fikasana, ny teny fampanantenana nomena ny Abrahama, izay lasa Abrahama taty aoriana tao anatin'ny fanekena. Ahoana ary ny fomba isehon'ny filazantsara tao anatin'izany teny fikasana izany? Nino an'Andriamanitra i Abrahama? Sa tsy izay? Nino ilay teny fampanantenana na ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho azy izy? Fa noporofoiny tamin'ny fankatoavana izany, tamin'ny fankatoavana izay nolazain'Andriamanitra taminy. Ilay finoany dia noporofoiny tamin'ny fankatoavana, fa tsy nijanona tamin'ny oran'ny Kaldiana izy hoe mino aho dia mijanona eto aho, fa nandeha izy. Dia no hamarinina teo anatren'Andriamanitra izy vokatra izany. Fahasoavana nanomezan'Andriamanitra ilay fanekena, fa tsy misy vokany izany, tsisy vokany teo amin'ny fiainan'i Abrahama raha tsy narahany Abrahama fankatoavana. Nokatsahany Abrahama mandrakariva ny anatanteraka ny anjarany tao anatin'ny fanekena tamin'ny alalan'ny fankatoavana. Araka ny hita ao amin'ny Genesis 2:20 teo tendrombohitra Moria. Nataony izany ary ny sainy ho fahamarinana ny finoany, araka ny voalaza amin'ny Romanina 4:1-5 izay nivakitsika teo. Izany no antony nanonona ny Paoly any Abrahama taonjato maro taty aoriana ka nanaovany azy ohatra maneho ny atao hoe miaina araka ny teny fikasan'Andriamanitra ao anatin'ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany. Raha mieritreritra ianao fa finoana fotsiny dia ampy ho an'i Abrahama dia tsy nitondra nininana teo amin'ny fiainana izany. Everinao ve fa ho azon'i Abrahama ireo fitahiana rehetra notonon'Andriamanitra taminy? Raha tsy nino an'izany izy, ary raha tsy narahany fankatoavana ny finoany, anjaranao mamaly an'izany. Hita miverimberina matetika manerana ny Baiboly io loha hevitra io. Resahan'ny Paoly indray izany ao amin'ny Galatiana 3:7-5. Galatiana 3:7-5 manao hoe, tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia ny saina ho fahamarinana izany. Amerenany ny voalaza amin'ny Genesis 3:7-5 momba ny finoan'i Abrahama izay ny saina ho fahamarinany, ary resahany koa ny amin'ilay teny fikasana nomenan'i Abrahama voalohany mikasika ny hitahiana ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny taranany. Natao any rehetra izay amin'ny finoana ny teny fikasan'ny fanekena, na jiosy na jentilisa
araka ny voasoratra ao am Galatiana 5:7. Galatiana 5:7. Ary zany dia ho an'ireo izay no hamarinina tamin'ny alalan'ny finoana fa tsy niasa ny lalàna. Saingy aza-dinoina fa ny finoany no nanamarinana azy, fa tsy tanteraka teo amin'ny fiainany ilay teny fanekenany men'Andriamanitra raha tsy nakato izy. Ka aoka tsy ho adiny fifamatorana misy eo amin'ny fahasoavana sy ny fankatoavana. Ary mario tsara fa na dia niresaka momba ny fanekena vaovao aza Jeremia dia tao anatin'ny tontolo-kevitry ny lalàna foana nanaovany an'izany. Andenge vakitsika izay voalaza ao amin'ny Jeremia 1:13 hoe Jeremia 1:13 fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely hoy Jehova. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony ary izao andriamaniny ary izy ho oloko. Ny fanekena vaovao dia tsy mampiala ny fankatoavana ny lalàna fa maika aza afantsika Andriamanitra tsara ao amin'ny saina sy ny fo zany. Ny filazanan'izany dia mampatsiahy izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy 5:12. Levitikosy 5:12 manao hoe ary handeha eo aminareo aho ka ho Andriamanitra ary ianareo oloko. Ka asa raha hitantsika fa tena mifanaraka tsara amin'ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 4:12 izay afatra fampitandremana farany omen'Andriamanitra n'izao tontolo izao ny fiarahany lalàna sy ny filazantsara ao amin'ny fanekena natolotr'Andriamanitra tamin'ny fahasoavany. Maika dia maika nitorianan'izany afatry ny anjely telo izany amin'ny olona rehetra amin'izao vanim-potoana akatoko ny farany izao. Ny tompony anome fahendrenanao atakaranao ny fifamatorana misy eo amin'ny fanekena sy ny filazantsara. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.